ia tafiditra somatsara ndray tsika hoanareo zay mpiaino tsy tapaka am'izao fito am'izao teboka efatra zao sy ny TV7 fois hatrany apitany ranomasina rehetrarehetrany ary tonga ndray am'izao fampianarana lehibe efa nandrasana hatramin'ny ela mihitsy zany atongavany ndray amandrenitsika apôstôly zay tonga eto am'izao studio an'ny fito am'izao teboka efatra zao ny tenako izay manoloana dia ny evangeliste Mika Silofson ny miarabanao zay apôstôly Benjamina tonga somatsara raha painanao tafiditra ndray eto am'izao fito am'izao teboka efatra ny radio zao miaraba ihany koa amin'ny nazahoana ny fahefa-taona ny maha-apôstôly zay mitsingerina am'izao fotoana izao indrindra ary ara-paina ihany koa narapolo taona ny toriana amin'ny filazantsara ny azakazahana ny siny FM fois sy ny radio ary tonga eto ihany koa ny mpiara-miasa akaiky aminazy dia ny loolona akaiky indrindra dia ny loolona marsial Rakotondrina ara-paina indrindra nareo am'izao fitoriana vaovao inona ny vaovao ray aman-dreny apôstôly. Ia mifany miarabany mpiaino rehetra eto amin'ity onjam-peo fito am'izao teboka efatra ity ary keo manonona ny fiadanan'ny tompo ho an'ny tsiraray avy isam-batan'olona izay mandray na isa-tokantrano izay mandray an'izao radio fito am'izao teboka efatra zao miaraba ihany koa ny rehetrarehetra ny ampitan-dranomasina satria tsara mampafantatra. Dia ianao no izy ary mandrakizay dia ianao no mbola ho izy hatrizay ianao ny fiandohana sady fiafarana ianao no alfa sy omega miantso ny anaranao ny mpanomponao am'izao fandaharana lehibe zao miantso ny fanatrehanao zay tompo dia tafio ny famindram-po sy ny fiantranao Jehova tompo ny sabata Andriamanitry ny apôstôly sy ny mpaminany iray masiny Israely Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba fa navelona zay mitoetra ny an-danitra mitondra ny olona ao amin'ny fiainana mandrakizay tsy misy Andriamanitra hafa azoarina aminao Jehova fa ianao no Andriamanitry ny famoronana ianao narysy nampisy ny zavatra rehetra ary hitsangana eto amin'ity trano fitoriana ity zay hitsoro vavolombelona dia mangataka ny famindram-po sy ny herin'ny fanatrehan'ny ositry ny fanamasinao fa napetraka eto amin'ny fanorenana tsara zay fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary ianao Jesosy ny fehizoro indrindra ianao ny mpamonjy ny olona rehetra ho afaka amin'ny fahotana ko mangataka ny herin'ny ranao a Jesosy ny herin'ny ranao zay fanekena vaovao ny herin'ny ranao zay matateraka anao amin'ny
fibepahana marina satria oloko azahy fa iny tamin'ny fanjakany Israely fa ankehitriny tompo rehefa niranao ny mpanomponao apôstôly Benjamina nitoron'ny famarinana te fantatrainy marina ary zany marina zany manafaka anay tsoandevo ko mangataka manokana ajoboy amin'ny rahanao zao vavaka zao raha kofy amin'ny rahanao ny mpiaino sy ny mpijery mangataka ny famindram-ponao zao tompo niosotry ny fanamasinao zay efa niasa tamin'ny apôstôly fahiny zay efa niasa tamin'ny mpaminany ary mbola miasa amin'ny apôstôly ankehitriny de ny apôstôly Benjamina sy ny fiangonana FM fa hiasa amin'ny fahafenona hanokatra ny sain'ny olona ampaheron'ny fon'ny olona fa ny devoly fahavalo kosa tompo ny fanaratsy any amin'ny rivotra fa torako amin'ny rahan'i Jesosy reny roana ty any amin'ny lavaka maizina tsy misy zavamanana aina fa nampahafatesana fa nahafandrianana fa nahafampiviliana fa na zay manakona ny sain'ny olona tsy alalany marina fa torako amin'ny anaran'i Jesosy tompo reny roana de zay reny amin'ny lavaka maizina dorana amin'ny afony fanamasina de tsy miverina itsony fa mangataka aminao zay tompo manamasinana amin'ny famarinana fa ny teninao de famarinana ny fananao de famarinana tompo ary ny herin'ny ranao de famarinana tondra famonjena ao amin'ny olona mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy tompo alleluia amen eo zay maheno an'izany fandarana zany ny tenanay ao anatin'izany aloha anylohan'ny idirantsika tena mivotoatiny sy ny le tena hoe evy-dehibe hoentina androany de mangataka hira ao amin'ny teknisiana ao ambadiky ny trano fitaratra ao mba ameno an'izany fotoana zany aloha fatratra eny ary ao anatin'izany hira malefatefaky zany mialatsy indrindra raha voatery ny tapana satria efa eto anilanay moa zany ny ray aman-drenitsika ary arotona tokoa ny fahatongavanao azavady indrindra apôstôly alohany tena hidirantsika amin'ny resadresaka momba ny fampianarana zay hoentinao honoa tsy mba tsara ve mba hijerevantsika jeritodika kely ny 20 taona lasa nanaona sy nanahoana ny tantara ny fiangonana ny tao anatin'izay 20 taona zay na ny natongavan'izany hoe FM foi ny siny radio na tonga anao ihany koa nanorona n'izany hoe FM foi zany
marina tokoa fa betsaka ny mpiainoantsika no tena mbola tsy tena mahalala ny zavatra horesako eto nefa ny a tsy voatery hoe feno fa sady hitondra kely an'izay fanazavana zay satria feno roapolo taona ny fiangonana ary indrindraindrindra feno roapolo taona ny radio FM fois 107.4 nisy fiandohana ny zavatra rehetra ny ankehitriny aloha zany raha alohan'ny itodinan'ny fiandohana de azo lazaina hoe efa miparitaka manerana Madagasikara ilay filazantsara ary misy tsangam-bato-pahamarinana ny amin'izany raha ny fanisan'ny district izay mikarakaran'ny service mikarakaran'ny inty izy ny association dia eo amin'ny 100 mahery eo tsika no répertorian zareo fa mihoatra an'izay tsika satria misy tsy tratran'le izy fa dia eo amin'ny 50 amin'ny 100 eo zany a 50 amin'ny 100 ny ivitoerana ny voasokatra misy jiro mirehatra raha ny ainga avy any amin'ny 7 ary ny isan'ny mampahery indrindra fa tsy eto Madagasikara ihany io jiro io no mirehatra zany hoe ivitoerana itorany filazantsara tiako lazaina tsy eto Madagasikara ihany izy io no mirehatra fa mirehatra hatrany ampitan-dranomasina any Seychelles zao de efa namangy tany zay a de tena misy fivavahana mihitsy any Maurice misy vondromavaka maromaro zany ny vondromavaka eo ary any Jordanie koa misy zany hoe tao anatin'ny fahalemena zany tao anatin'ny ohatrany hoe tsy possible mihitsy ny atongavana amin'izany fa ny fahasoavan'Andriamanitra zay tafapetraka tsara sady ny fanamasina miasa namonjy antsika tamin'ny fahalemena hoe tsy avita ninina ary ny olona tamin'izany de hoe Benjamina ve de mba ho aiza natao hira zany tanym'izany a de tena zay koa de mijery de mba ho aiza tokoa moa fa Andriamanitra kosa noho ny fitiavany izay nanolorany an' Jesosy nafantatra fa tsy zay mba ho aiza zay ity olona fidiny ity fa izy malala ny fandehany ary de nanaiky taka ny tany manga eo am-pilatana mpanefy azy de navitan'izay tsotsotra kely zay tsika aloha atreto ary ny zavatra mahafinaritra sady mampahery de hoe raha manokatra fiangonana tany Seychelles de tsy hoe malagasy ihany aho misy malagasy ao fa misy olona hafa firenena sady hafa fiteny ato amitsika misy Européana misy États-Unis zany ndray matsy filazany États-Unis misy Amerikana avaratra zany hoe nampahery de nampahery misy karazana poko-pirenena samy hafa zay zany no azo lazany tsika hoe mijery todika ny ainga avy amin'ny 0 tam'izay de lasa 1 de zao tsy hitatsika zao ka ny fa roapolo taona ny fiangonana sy ny radio FM fa miaraka foana zany raha marimarina koa de ny radio FM foana nandeha voalohany dia ampifaliana no anolorana cadeau ho an'i Jesosy aloha voalohany amen matondra zavatra ho an'i Jesosy hoe ty Jesosy mavita quoi vokatra dia ny akoatran'ny licence 50 zany sy ireo batisa BDP sy le fampianarana ameny Jesosy a de zany ndray mba ame cadeau an'i Jesosy makasika zay Jesosy a dia ny fitoriana ny filazantsara amin'ny alanany ainao manjery ny aino zany efa nijery dia mandeha amin'ny alalan'ny fahitalavitra moa zany fiteny azy amin'ny écran sy amin'ny an'ireny nanao fifandraisana tamin'ny zay manana zay zavatra de azo jerena manerana zao tontolo zao ny fandarana ataon'ny apôstôly Benjamin radio FM fois miala ty a Madagasikara amin'ny teny malagasy a fa manomana zany a ny fidiran'ny teny pirenena samy hafa ary ataotsika hoe raha izao androany zao zany de efa mipasy any zany izy io efa mahazo feedback zany aty zao hoe mandray zay aty Seychelles de mandray zany ny any Frantsa cadeau d'anniversaire mioko an'i Jesosy ia eny tompoko raha ny androany moa zany de andro lehibe androany satria fa 3 ny volana marsa taona 17 efa taona lasa zay a no nandraisana nyzany hoe datin'androandroany maingy amin'ny datin'androandroany a nandraisana nyzany hoe ositra apôstôly na nysoranao apôstôly kanefa zany rehetrarehetra zany tsy tonga ho azy fa nisy fiangana raha ny teny anao teo hoe 20 taona zay ny fiangonana sy ny radio FM fois de nisy zavatra ny angana tao
de mazava ho azy moa zany fa ianao no filompanorona ny fiangonana sy ny radio FM fois nanahoana sy nanahoana re satria mandeha any ampitan-dranomasina zany zao resadresakitsika zao sady enona no jerena be de be ny olona mbola tsy nafantatra hoe iza marina moa zany rahalahy Benjamin zany tany amin'ny fiatombohana nanahoana sy nanahoana ny dingana sy ny lalana zay nolalovanao a nahatonga anao a am'izao a lasa apôstôly zao a mitondra fiangonana. Raha zay roapolo taona zay zany a dia niainga tamin'za pasteur dia aty amin'ny faharoapolo taona zany hoe fahaenina amby folo taona tao hinanana pasteur no natsony tompo apôstôly nomeny an'izay fanomezam-pahasoavana zay zany hoe ositra apôstôlika fa talohan'le 97 a de efa nitoroteny efa nisy vondrombavaka vitsivitsy no nitoriako filazantsara ary efa nitory filazantsara tamin'ny ainao manjery ahako fa tsy atsika le ainao manjery fa nahita fity tao anatrehan'ny tompony de nitory maimaimpona tamin'izany nandritry ny taona telo amby sivifolo ka hatramin'ny fa enina amby sivifolo telo taona sy tapany nitoriako teny tao ary nazahoako mpianatra mentompo mpianatra vitsivitsy tamin'izany ary mbola ato ny akabeazan'ireo mpianatra vitsivitsy reo raha ho toka mpianatra maromaro ny am'izao fotoana zao ny vokatra sarotra de sarotra ny dingana voalohany satria tsy ariary an-tanana io le lazay zareo Benjamin ave mba ho aiza satria misimisy any zany le mpitory filazantsara mirehatra tamin'izany de samy manana ny vision angamba tsy fantatro fa mafy de mafy le izy rahala'olona satria nanohanina aza tamin'izany fotoana zany na sakafo hohanina aza de tadiavina nefa no ny ambopo de tsy sa mangataka ny tena ohatra hoe mitolo teny Kalamanjana de mody aveo de tsisy sakafo otrano tsisy sakafo sarotra zany manatsotra tanana ny Kalamanjana hoe sao de mba misy kely any aminareo azonao kanefa zay zavatra tena napapoipoika be an'lay finoana hoe tena za tsy ala aminao Jesosy a fa za tsy manana hoanina azonao ary ho toriko mandrakarivo ty teninao ty saingy za tsy manana hanina azonao ary lasa hoe mpanompon'Andriamanitra nahazo fanomezam-pahasoavana manokana tamin'izany ny amin'ny fifadikanana hoe tsy nisy nohanina ntsony a fa nomen'Andriamanitra n'lay ositra mpifady hanina ka tsy noana tsy miady amin'ny anohanana zany ny mpifady hanina fa tsy mihinan-kanina ny tena tsy mila hanina tsy mila de tao anatin'izay zany a no nahitan'Andriamanitra asa nahitany hoe azo itokisana ahako de nomeny radio de nanana radio de vo mahay mafy be le mampifananana radio satria mila fond zany mila fond de roulement mila misy vola zany ilaina ao anatin'le radio azo le émetteur azo ny kasety kely fandefasana lecteur kasety kely reny fa le zavatra hoe andoavana jirama andoavana sakafo hofatrano tsisy mafy tena mafy zany le izy kanefa tazomina amin'ny fomba fa azona hitazomana an'izany amin'ny fitantanana sy amin'ny fitadiavana de isogana ny tompo fa tafavoakytsika tsy hoe tafavoaka ny ala fa voatantana am'izay le izy miditra ny mana avy any an-danitra tonga ny radio zao nge tsy mbola hoe misy tsy radio commercial ny atsika evangeliste mika tsy misy spot amidy ato azonao fa tsisy vola miditra ato tsy commercial tsika fa itsika samytsika ihany matoky an'Andriamanitra no mampiodina an'ity radio ty roapolo taona lasa zay tsy nisy olona nitatoka nanao fandarana ka name vola tsisy kesy ato azonao fanomezana ny velomana ato isogana voninahitra eo avy amin'ny fitoerany a fa de tena hoe zay maimaimpona no mahazo maimaimpona raha evangeliste ohatrany malasa sainana le fanazavanao apôstôly le hoe niainga tany amikely ary noenjehana azy hoe Benjamina ave mba ho aiza ohatrany tao anatin'ireny efa ianao niezaka mihitsy izy ianao tamin'ny fitoriana na amin'ny fifadikana isan-karazana efa noeritreretina tamin'izany ve zao vokatra iainan'ny FM fois am'izao hoe tonga hatrany ampitan-dranomasina ny tonga hatrany amin'ny ny matsangana vondrombavaka amanjatony mahery misy nefa amin'ny fiangonana efa teo alohanao aza
azo lazaina hoe efa ronjato taona azy oatra mbola le teo ihany ny to teo ary oatra mbola eo ihany ianao nefa noatrany efa manerana ny madagasikara efa feno fa angamba sisany ambanimbany ravikazo sisany mbola andehanan'ny ekipa sasany fa oza efa noeritreretina tamin'za envisageable aveo zy izy mivaza ny filaza azy mialatsiny amin'izay teny baiko zay fa efa hitahita hatrany ve io zavatra io mba nampatonga anao nazoto be mihitsy hoe sanay de tsy maintsy zao ny fifarahany ty fiangonany ity iny tompoko raha ny tena marina de tsy tany tsy nieritreritra nyzany mihitsy aho hoe andeha ho ary na nanganatsy na amorona zavatra atsy fa ny statueko ange tam'zany hoe mpitory filazantsara initseny teria kaiky ny tsimba za zany manomboka mitory teny a de eo mitokotany eo amin'ny parkina ny palais de sport a dia eo amin'ny air france nalakely a dia any ria place de l'indépendance ao tanina renina ditongotra daholo io di tongotra io dia raha manana finy mbola manakery de ny ariva manao eria kaiky ny kabony eny andravoangy asina de rehefa aveo raha tsy manao any zany de mody de matory ambony w tsy nanana eritreritra hoe hoany avakatra na hoany atsinanana ho any andrefany madagasikara na hoany tsimona hoany vely tsy tany nyeritreritra raha nyeritreritra an'zay de tsy tafitako satria zavatra tsy impossible mihitsy na ny velarany impossible zay nge mahatonga zareo hoe ny mpitory tena ikalamanjana tsy lasa lavitra fantatry ny mpitory tena nefa za zany sady mamonjy ny tenako mamonjy ny hafa asehoako an'andriamanitra mihitsy hoe tena pré ako itory tena eto am'ty sehatry ty place de l'indépendance tena sahako ary tena ataoko amin'ny foko rehetra tany zany de efa nisy famezam-pahasoavana fa ny valombavaka zay omen'andriamanitra de ampy ah ohatra famantarany manaraka zay miny ary indrindrandrindra ny nandraisako ny batisany fanamasina iny zany tena hoe ohatrany hoe marina mihitsy hoe tombo-kase avy amin'andriamanitra hoe vita tombo-kase zako ary tena nampahery aho mihitsy hoe tena name assurance 100% tato anatiko le fanamasina tonga azonao ary zay fisiny ny fanatrehan'andriamanitra zay zany raha laha evangeliste sy loolona de name antoka anao hoe vitako le ataoko androany ary tsy nanana eritreritra ny anao rapitso hoe any fort dauphin fa andriamanitra zay mampitombo no izy ary ny tena secret koa napetraky ny fanamasina io de tsy nananako aia na kely azy tsy nananako aia na kely azy ary de tena hita hoe aza mana am'izay hoaninao e na am'izay sotronao tafapetraka tamin'ny rahalahy benjaminy zany azonao tafapetraka mihitsy lasa ohatrany hoe fanomezam-pahasoavana la izy lo olona hoe tsy fanahina hita tamin'ny daniel zany hita tamin'ny apôstôly paoly hita tamin'ireo mpano hita tamin'ny jesosy zany hoe tsy mana amin'ny inona na inona de lasa fanomezam-pahasoavana de isokako voninahitry jehova izy no nanokatra ny lalana fa za tatioarina za mpiasa azonao de olona natsona anao an'le izy de ataoko amin'ny foko rehetra isokana voninahitry jehova nanome atsika tombonandro natsatrarana amin'ny faharoapolo taona ary koa natsatrarana mba nahitana vokatra kelikely madinidinika teo amin'ny tontolo ny filazantsara mbola misy ihany aloha hatram'izao no mihira hoe benjamina ave mbola ho aizy de zay eny e d'accord ho noa apôstôly azavady indrindra tao anatin'izay asa fitoriana lazaina hoe teny akalamanjana nanonona toerana maromaro moa ianao tao anatin'izany famezam-pahasoavana zay meny tompo ny fanay masina zay miasa tao anatin'izany tso ny hoe honoa mety nisy ve inona ny tena mety hoe masamihafanao zany tamindreo mpitoro ny filazantsara ny azakazaka ohatranao teny an-dalana inona mety hoe masamihafa ihany ko ny te aminao tamin'ny fito amin'ny 7 sy ny am'izao 2007 na 7 zao tena hoe inona zany tena hitanao nasamihafa be anazy raha zahay fantaniny zay aloha zany evangeliste sy lolona sarotra be amiko ny mamaly an'izay satria za tena tsy niahany zay nataony sasany ary tsy de tena te alala loatra azonao fo za hoe malalaka ny tsena e hatram'izao malalaka ny tsena fa niah ihany zany ny tena zay nomeny tompo ah ihany zany no nitandremako
na manao zavatra ary ny sasany a dia mahafinaritra fotsiny rehefa manao an'izy hoe aloha ary izy manao an'io fitoriana ito zay manao zavatra hafa fa ny vokatra anazy iny vokatra ny a de ana ihany ilay fantanina faharoa moa zany de hoe lazaina hoe ahoana misy teo le tena hoe mahasamihafa tam'izany hoe 1997 zany sy ny tao anatin'izay roapolo taona zay hoe tena inona zany zao vokatra tena nentin'ny apôstôly teo amin'ny FM fois 97 nankaty eo ihany le hoe fiangonana 500 fa le tena ara-panahy mihitsy zany zao le hoe mahasamihafa ny FM fois amin'ny fiangonana rehetra mihitsy raha tamin'ny 97 na ataontsika hoe 97 hatrany amin'ny 2007 eny tompoko de tsy de reraka loatra tsy de reraka loatra inona ny antony zay toko mbola zakako le asa 2004 2013 lasa apôstôly azy zany natsony tompo teo avao tena valaka tena hoe laona ara-batana laona nefany izay maale hoe fahatsapako hoe tena lany azy jesosy tonga tany farafangana de io zao lany azy jesosy onge aseoko anao te ity sary ty lalahy ohatra ndasy asiako anao kely ty sary ty tsy mety mivoaka le izy tikan'izany a ny asany meny tompo ah tamin'ny 2013 nankaty napavesatra no ny tany amin'ny 2013 nakany ary io ny tediavin'ny tompo hoe iza ny azakan'io apôstôly io de za hitany hoe zakako de meniala izy de zay lazaiko hoe 2013 nankaty tena valaka ako noho ny 2013 nakany io sariko ampiseoko anao sa tonga ny tonga ny farafangana io avy any Tuléar sy avy le niodina tany atsimo zany tonga tany a laona tonga de io za mantsy paster Jonathan hoe de tavitrano amoron-dranomasina fa tena valaka aho azonao da valaka de ratsiratsy ozy ny trano any da mila ranomasina azona de io zany ohatrany hoe io sisa mahatanteraka ny tenin' jesosy io ray aman-dreny apôstôly hoe nofo malemy fanofana tena toetra ivelany izy maty isan'andro mialevina isan'andro izy toetra ivelany fa avozina isamaraina kosa ny ao anatiny ka ny fizotrany le fiangonana zany a le fitoriana filazantsara de tena fatratra arak'le ika teo hoe vavadin'ny fiainatsika tsy aresy azy fatratra mihitsy ny asa mifanamasina izay hitako maso any am'izay andeanako azonao any am'izay ataoko de zao hoe voninahitra ho an'ny Jehova tompony sabata irery any fa za mpanompo hoe za tsy mahazo manao tsia azonao fa izy no asandratra izy no eny sy amenina izy ny tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka mila anay izy de ataoko tsara le zavatra tedaviny amiko zay le izy ono a apôstôly mety momba nyresa efa niditra momba ny hoe asa mifanahy masina moa anao teto amin'ny fiangonana efa elaela ihany ty natongavanay teto amin'ity FM fois ty ianao moa nyteny teo nampiseho sary hoe ohatrohatr'izao ny toerana pôzipôzy faharerana kanefany nahitana anao tam'izany a tany amin'ny 2003 zany nahitanao ohatrany ianao zao ihany ko nefa n'le izy kanefa nozy aho hoe ny tompo le nilaza hoe mampody ny fahatanyrana tahaka ny amin'ny voromahery indray kanefa afaka mba milazalaza ve anao apôstôly zahay aloha nahita fa ny asan'izay tena fanahy masina zay satria natao anatin'izany ozy ianao 2013 ny tany aloha sy ny 2013 nankaty ariana satria amina tambola paster ianao sy ny apôstôly za mety tena misy fahasamafany be ve io asan'ny fanahy masina io teo aloha sy ny ankehitriny ny asan'ny fanahy masina zany lalahy evanjelista le olona de ray ihany izy ihany no miasa fa na ray ihany ny ao amintsika na za zay mitory na zay rehetra toriko zay efa zay resy lahatra zany dia tsisy fanahy roa zany teto fa fanahy ray fa ny fiasan'le fanahy zany a nahitako hoe izy ny mahafantatra hoe zao nataoko am'ty olo ty satria nisy zavatra mbola tsy zakako ohatra de tsy mbola nasehony jesosy de niteny hoe za angataka am'ray ary izy anome anareo mpananatra hafa de ny fanahy famarina zay tsy azony zao tontolo zao esina satria tsy hitany nafantana fa ianareo ny ahafantatra azy fa ankehitriny izy mbola tsy zakanareo io zany hoe nisy fotoana ihany ko zany tsy nazakany ny apôstôly rahalahy Benjamina
ny fampianarana samihafa ny toe-javatra ara-pana samihafa ohatra hoe ny fanomezam-pahasoavana zao de meny tsy kelikely satria mbola tsy zakako le izy tamin'ny fotoanany mbola tsy voamaîtriser ny voamaîtriseko voalohany de ny délivrance azonao sy ny fametratanana ary hitany raharaha be deabe hoe enjana be le fanomezam-pahasoavana nijanona teo anefa n'le izy de ny tombo indray ny fanomezam-pahasoavana taty aoriana io fanahy io ihany azonao ary dia hitan'Andriamanitra fa zakako le izy de nampiny am'izay le hoe zay mbola tsy zaka tary ry Petera zao nefa nilazaina hoe mbola misy tsy zakanareo de nefa vetivety hoe ry Petera de tsy hita tsony fa maty de taty zany le izy mety napetraka satria nitady ny tompo no zany a de zany teny hoe na mitoriteny any mikasika miritso tsika na mametra tanana na miakatra collégium na telefona de le fanamasina nomena ny apôstôly tamin'ny Pentecosta le hoe ranorana voalohany izy mba soratra masina na fanazavan'ny olona azy de misy koa ny ranorana farany de aty amitsika zany izany fanatrian'Andriamanitra zany ary ny faniriana aza de tsy hijanona aty amitsika ihany fa mba ho betsaka ny olona any ivelany makaty amitsika satria fanonganan'ny apôstôly sy ny mpaminany fenotsika zay de mba samy higoka zay rehetra mangetahita aoka izy isotro raha mety eny tompoko mahakasika an'izay jeritodika izay any hoe roapolo taona lasa zay ny fiangonana sy ny radio FM foa efa taona zay no nanosorana anao ao apôstôly manodidina an'izay ny fanontaniana mety mipetraka zany hoe fiofanana manahoana re na hoe inona ny lalana nandehananao sy ny zavatra nataonao satria raha ohatra fotsiny zao hoe ny akabeazan'ireo mpitondra fivavahana ireo de mety hoe nandalo mpianarana izy nandrato fahaizana tany amin'ny université izy mba hahafahany mifehy-pino ahafahany mitondra olona ianao nefa raha ny tantara zay nentinao fofohy teo famitinana teo de niainga tamina olona vitsy vavolombelona zany zao zay tany ambany lakaly taona ray sy roa arivo tsy nieritseritra zany fahadimy volana aprily andro firavora volana voalohany taona ray sy roa arivo tamin'ny tao Ambomamory fa talohan' zany efa nianao ako talohan' zany anefa efa peno radio tany amin'ny taona 7 amby 20 enina amby 20 7 amby 20 de mpanaraka anao foana satria toroteny tsy mbola fandrehako na de efa mpivavaka za izao tamin'ny fotoanandro de tsy mbola fandrehako lay hery sy fahefana sy ny fampianarana zay hoentinao na de atao hoe fohy aza le fotoana iaraha andehananao am'le hitorianao amin'ny filazantsara de hita hoe misy fahefana zany fampianarana zany mazava tsara zany manokatra ny saina sy ny fanahy eny fa na de mivavaka zay ataonao anatin'ny minitra fohy fotsiny aza de mitondra hery any anaty mahatonga ho torotoro fo mahatonga hoe mampitodika ny olona ho amin'Andriamanitra inona reny lalana nandehananao sy ny fiofanana zay nataonao satria raha fitantaranao teo de hoe ny fifadikanina no sakaizako satria tsy nanana zavatra hoentina mitorony filazantsara fa zay nananana hoe baiboly ozy ianao nataon'ny raiky fanomezana de netiko nitorony anaran'i Jesosy ary zay finoko an'i Jesosy zay no netiko niainga tany am-boalohany inona reny fiofanana sy ny lalana natongaavanao ka ahafahanao mitantana olona satria zao ny mpinony zany hoe apôstôly Benjamin zany de efa amanalina efa azo lazaina hoe efa betsaka hafa firenena sy ny samy hafa fiteny raha tsy diso hoe misy jordanianina misy jordanianina mihitsy tena jordanianina mihitsy mivavaka ahoana re tao anatin'ny sainao ahafahanao mitarika an'izany olona zany misy mpieno zao manidikitika any anatin'ny saina hoe inona mihitsy ny secret zay le ohatrany hoe misy secret satria le samy mifady anina samy mba mifady anina ihany samy baiboly ihany nraisina samy misy pino samy mivavaka ihany fa maninona ny tonga am'le famezam-pahasoavana manasitrana manao fahagakana misy secret spécial mihitsy hoe apôstôly sa de raiky Jesosy ny secret angamba tsy manana ako fa angamba ho an'le olona nianatra be reny zany manana secret reny fa ny isanao fiofanana taiza za zany le mpanao ariary za tao mpandrina hoay za ariary zany mifady aniny na fofom-bavako am'zany hoe sarotra be miaina zany tany zany no za zany nitady an' Jesosy tao anatin'le fanetretena lehibe tsy hoe amon'ny tena ako rehefa mitady an' Jesosy anao tsy maty ianao na 40 jours aky fady anina andro sy alina de tsy secret nefa io satria ariary za tao mpandrina azonao ariary za tao mpandrina le izy mataoko ny fiteny azy hoe manofinofy mirevirevy azonao arabaky teny mihitsy
de zay nofinofy zay amin'ny andro faharozy de sasany anofy de zako ahoanao kosa ny tsy anofy ianao rehefa mifaty any nefa any am'telo amby folo andro manofy ka tsy ahortana tsy ahortana ohatrany fa zava-panano men'andriamanitra ka raha ohatra hoe misy miteny misy mpiainony radio zany zao hoe miandry an'le valy teny hoe taiza de ohatsa hoe antany eo an'le nanome ahy le nanome ahy zany afaka mamaly an'io le voalohany de nanome tam'le rahalahy benjamina mpitoro teny sy le nanome ahy pasteur sy le nanome ahy fahefana tonga apôstôly izy antanina fa izy mahay azy fa za ary za teo mpandrina za tsy afaka mifandahatra amin'ny olona nianatra teolôzia telo taona tsy afaka mifandahatra am'zany a satria ambony be zany olo zany raha oary ao anatin'ny tontolo ny fivavahana maika fa olona nandeha fito taona manana doktora tsy ambanin'ny faladian'zany olo zany ako tsy mahay an'zany mihitsy ah tsy mahay teny grika tsy mahay teny anglisy tsy mahay teny tsy mahay ordinateur azonao ty zao misy telefona meny vadiko ako am'le fahafolo taona tsy haiko manao an'ity mpampianatra anirina na saiko ampianarana teo mpampianatra anirina ty ordinateur ty fa tsy haiko mifadia ty azonao ka zay lazaiko hoe atoroko anao ny adresiny jesosy a de antany io izy inona nomenao any apôstôly benjamina ohatran'zay le izy fa akoatran'zay zany dia ariary za tao mpandrina de mitoro teny dia andriamanitra izay mampitombo noho izy fa za tsinitsinina zay mamafy tsinitsinina zay manondraka fa andriamanitra mampitombo noho izy ka antanina izy hoe inona ny secret menao an'io ranga io fa io nge de hoe mba ho aizy io de ohatran'zay za zany tena piasan'i jesosy a irakiraka de ataoko le izy tsy miady vitana amin'ny za tsy miady vitana amiko ndrindray misy anatin'le raha za tao mpandrindra de ohatra hoe ny lalana ny diavina fony mbola tsy pino de mahita hoe zao ty de tokony raha zao ty tiako tsy afaka zay fa za tsy miady varotra an'zay am' jesosy hoe omeo fiangonana be dehibe ah na hoe ameo an'zao a tsy izy tsy any fa aleoko fotsiny ariary za tao mpandrina hitany aho hoe naiza zany le fasany a fantany hoe zakako ny zavatra tenenina de nomeny aho arak'izany ray aman-dreny apôstôly a raha zany fitantaranao azy zany de azo lazaina hoe amin'ny fijery maha olombelona de olona tsy de afaka ho aizy ianao tsy de afaka andigana lavitra ianao a amin'ny fanaparitahana ny filazantsara zao nefa ny zavatra hita sady azo tsapaitanana taona 7 tsika zao 7 taona ozy ianao ny asakazahana na pasteur anao efa taona na apôstôly raha ireo karazana mpitondra fivavahana atao hoe misy eto Madagasikara no hitantsika satria eto Madagasikara tsika no mitorony filazantsara zao fa miparitaka hatrany ampitan-dranomasina izao fitoriany zao ny akabeazan'ireo pasteur sy mpitondra fivavahana reo nefa rehefa mahita anao de tsy samy fanena tsy samy manao fasy afasy ny antony de no ireto anankiroreto ny fotom-pampianaranao a fampianaranao soratra masina zany dia azo tsapaitanana ary mivaingana mihitsy zany hoe azo amarina ao anatin'ny baiboly 100 isan-jato ianao sady tsy manampy tsy klasy le manampy soratra masina no tsy klasy le manala ary akoatran'izay ny fotom-pampianarana zay hoentinao a klasy le pakato klasy le pakato ianao de akoatran'izay hoe fampianaranao soratra masina zay koa mampipoatsatroka ny olona mampipoatsatroka ny mpitondra fivavahana sy ny olona ny herin'andriamanitra sy ny ositry ny fanahy masina izay miasa ao aminao sy ny fiangonana zay tarihanao mbola tafiditra ao anatin'le hoe fanalahidy ihany inona reny fanalahidy na tonga anao tena bibla main ozy ny fiteny malagasy ny fiteny vahina zafady raha ny fiteny baiko a sy miaraka am'le ositra sy hery hoe mivavaka ao amin'ny marary ianao fijoroana vavolombelona hoe amin'ny telefona de olona maty efa maty aza any faritany entinao mbavaka de laza atsonao amin'ny telefona de miverina an'ireny fanahidin'zay ray aman-dreny apôstôly a be dehibe no mahita sy miaino atsika hatrany ampitany ranomasina ary mbola tsy tena mahafantatra tsara ny tantaranao sy ny lazany zany hoe fm fois zany mba azonao zavaina fampianarana aloha isanao le fampianarana de ny famakina teny zany aloha ny tena zavatra lehibe tamiko ary ohatran'io zany no hitako hoe niseho voalohany le hoe mampianatra ny tenin'ny tompo satria zay ny didy napetraky ny tompo tamin'izy andeha hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra karaha teto Madagasikara zany teto a nahitany tompo a dia mba ahafahako mampianatra ny ray tanindrazana amiko a dia mamaky soratra masina betsaka ahako azonao vaky teny de mandinika de ny eonareo izy ny soratra masina reny ny manambara azonao de dinihako le soratra masina
de reny avoakako reny toko sy andininy resantsika reny ary le hoe fahefana manaraka an'la izy tsy zandray iny fa lay maniraka ny manao an'iny azonao de Jesosy Kristy tompo ato anatiko ary misy koa aty avelako amin'ny lafiny fiainam-panahiko zany ka zay le hoe raha te hahafantatra zay secret zay mihitsy le ohatra hoe mandinika soratra masina de hitako ny batisan'ny fanamasina izay tsy hitany teo aloha hitako ny sabata feno fanamasina sy ny voaloham-bolana sy ny pasika sy ny firaviravona za sabatista nefa le zavatra ao anaty baiboly be dia be ny sabatista tsy mamaka an'lizy akory tsy mahalala an'le izy tsy malala nefa ao anaty baiboly ohatra zao hoe ny pasika zao de ny sabatista mbola tsy manao azy na nanao ary izy de novanina ataony indriamantsaiky ny telo volana de zao tsy izy io tsy pasika io azonao fa izy mizingizina hoe fanasa-tongotra ka fanasa-tongotra tsy azo atao isa-maraina azo atao azonao de rehefa manasa-tongotra ve za zany hoe manasa-tongotra ny vadiko de zay ve de pasika tsy pasika zany fa pasika sady le fahafatesan'ny Kristy am'le androny de hitako reny dia isokako any tompo tsy tany am-pianarana ako nahita an'ireny ndraindray fotsiny mba misy fireriany kely azonao ary iny angatahako famelana amin'ny tompo hoe sao de lasa vongatsira eo fa rehefa misy olona zany miresaka amiko de ohatrany hoe mialatsiny afa ataoko tena mazava hoe mifampidera taimby de za tsy manaiky azonao tsy manaiky efa tonga de balarora ozy ry zareo maivoka vo afaka eo de za tena miteny le anankiray zay tena hoe eto any amin'ny école théologique anareo aho de ny 4e année no manatrika ny exposition ataoko ny exposé ataoko ny 4e année fa tsy ny première année fa sao de miala ao daholo ny première année raha vao mahinao an'izany bible maintsika azonao sahanao ve sahako na misy 5e année ary tonga ao na enao io mpampianatra directeur an'io an'io fa sahiny zany sahako azonao dia tsy nataony lizy raha aladista de sura fa nataony hoe tonga vary aminay de ampianary ny alady fa za sabatista ary le école théologie resahako sabatista azonao fa raha vo afahafa fotsiny de lanireo hatramin'ny taolana fa tsy le hoe izy tsy te hainao satria balarora filazan'ny olona azy fa izy tsy te hainao satria mamely azy le toko sy andininy mifanipaka amin'ny zavatra eritreretina ary zavatra fantany fa tokony ataony fa tsy ataony zay ny teneniko eo azonao de atahorana io aratsiny avy hoe inona zao maka fa zao re de ohatran'izay le izy tonga ihany le faharoapolo taona voninahitra ho an'Andriamanitra rahalahy fahasoavana ho atsika amen fa Andriamanitra zay mampitombono izy fa tsy ny mpiasa no mena voninahitra tsy ny mpianatra fa izay nanandratra n'le fahamarinana atao amin'ny tena ny antson'ny tena sady nanositra ho azy eny amin'ny voninahitra hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrak'izay ary de zay voninahitra zay de tsy omeny ny hafa mihitsy azonao fa ny fahasoavany meny an'izay tiany zay ty azy misaotra betsaka ny am'izay fanazavana ny fanontaniana zay nanitikitika zay ray aman-dreny apôstôly fa mbola tafiditra ao anatin'izay milohan'ny maraparanantsika ny jeritodika zany satria androany dia daty manatantara nosorana anao apôstôly am'izao vanim-potoana zao ny olona izay mivavaka mpanaradian'i Jesosy Kristy na atao hoe kristianina de be deaibe nefa tsy resy lahatra intsony am'izany hoe ositra apôstôly zany raha ny fanazavany mpitondra fivavahana sy ny atoko-pivavahana de hoe efa tamin'ny andron'ny apôstôly ihany ary izy 12 ihany ny apôstôly fa tsy misy tsony ianao nefa nosorana apôstôly tamin'ny fahatelo amby roapolo ny volana marsa taona 13 sy 14 azonao azavaina amin'ny mpijery sy ny mpiaino ve natonga anao hosorana ho apôstôly sy ny ianao ve ny te hametraka ny tenanao apôstôly satria misy an'izay atao anatin'ny baiboly sa manahoana re makasika an'izay ositra apôstôlika izay za nge tam'renareo tonga mivavaka reny 2001 mana plasina mpitondra fiadina tam'zany na efa mpitoro teny za manadio fiangonana mamafa zay maloto apetraky ny oleo 97 86 rehefa avy mitoro teny avy aty ambony aty tam'le radio lesako zay de miazakazaka mafy be midiny makany ambany lakaly le ao akaiky ny loko sy sandravangy ambany de mamafa trano mamafa kabinet azonao de
zay vao miomana andray olona ka tonga le ositra pasteur rehefa tamin'ny 97 de niasa tamin'le 97 le ositra pasteur zany dia andriamanitra zay mpitsara no izy de izy ndray no nitsarako zany hoe le pasteur zany a ny fanorena n'le apôstôly zavatra vitan'le pasteur de andriamanitra namen'lay ositra apôstôly tamin'ny 2013 izy nanomeza izy mahafantatra fa tsy zahako za zany ampy aly namafa trano sy le manadio trano fivoahana ampy atsara zay na andry ndray mbola za manadnio dikan'zany zany a tsy nanovanahako hoe lasa pasteur de lasa tena hoe attention fa iny deba fa marina tokoa fa betsaka ny olona tsy mino apôstôly raha misy pasteur ao aminao raha misy evangelista de anteny hoe avy aizy io pasteur io avy aizy io evangelista io iza nanomenao an'io de raha miteny izy hoe andriamanitra de valio hoe fa maninona tsy amen'andriamanitra apôstôly ianao nefa ato anaty baiboly misy hoe apôstôly de zay zavatra zay zany anjaranjareo no miteny zany le hoe tsy izy tsony apôstôly inona akory fa sandoka de raha vao sandoka ny apôstôly de sandoka daholo ny lohany ary ve ho sandoka tsy ho sandoka hatrany amin'ny ambany indrindra fa alao porofotsika fa tsy foany zany fisian'ny apôstôly eo anatrehan'andriamanitra sy ny fiangonana raha mbola fiangonana tena ny tompo fa alao aloha mihaino ira kely fa isotro rankely tsika kaloakarivotra kely apetrako eo ampelantananao iray miasa manahirana isana
eny mbola tafiditra tanteraka ao anatin'izao mivatany eto amin'ny fito amin'ny zateboka efatra radio FM Foazao ianao nafinaritra tokoa ny dinidinika miaraka tamin'ny ray aman-dreny apôstôly ary mbola ento moa izy hatramin'izao niresadresaka momba ny roapolo taona lasa ary mombamomba ny hoe na fiainana na mahapasteur ny dingana ny lalovana ny anarana ihany koa ny baiboly any an-trano moa fa tsy nisy sekoly nandehanana fa ny tompony no mpampianatra aingana tao anatin'izany dia nahay ny tombo hery teny an-dalana teny ndresahana teo ihany koa fa meza-pasoavana ary napetraka teo ny maha-apôstôly ny ray aman-dreny tafiditra tanteraka ao anatin'izany teny hoe amin'ny maha-apôstôly zany amin'izao fandarana tapamin'ny faharoa zao ono ray aman-dreny apôstôly Benjamin fantaniana tsotra no entinay aminao amin'izany apôstôly zany ve ny misy mpitondra fivavahana zao eto Madagasikara maro misy fepetra manokana ve mety atongavana hoe za koa mba te apôstôly satria na ny olona rehetra koa mba samy mba te ho daholo mba ho atsoina mba apôstôly koa ino zany de teboka anankiray farany lehibe ao anatin'ny baiboly ny apôstôly satria voalohany a voaniditra an-tsehatra amin'ny fanatanterahana ny planin'ny famonjena ny tompo de ny apôstôly natsony voalohany mianga teo zany ny planin'ny famonjena azonao tsy miteny hoe tsy vitan'i Jesosy le asa raha tsisy apôstôly fa ho ia hoe io ny planin'ny famonjena voalohany reo olo reo ny vonjeny voalohany natsony voalohany de nomeny anarana hoe apôstôly zay ny départ raha zay ny départ zany de tokony zay koa ny arrivé any amin'ny farany fa tsy possible ny hoe tapahana le tery amin'ny fiangana de tsisy any amin'ny arrivé tsy possible zany any amin'ny azakazaka marathon possible am'zany hoe manao kiraro le olona miainga amin'ny départ de tapaka le kiraro iny tenatenany eny de mbola mety afaka miazakazaka izy fa averiko ny fidingana voalohany ao anatin'ny planiny famonjena zany hoe hitoriana ny filazantsara azahoana olona ho amin'ny famonjena de ny fidianany Jesosy apôstôly manana mpianatra maro izy tao amin'io a de rehefa avy mivavaka avy any tendrombohitra izy ndray alina de ny maraina izy ny fidy 12 lahy teo amin'ny mason'ny rehetrarehetra raha apôstôly zany nofidiny Jesosy de mbola namafisiny ihany hoe eo amin'ny fanorenany ny apôstôly sy ny mpamany no apetraky ty fiangonana ty rehefa hiakatra Jesosy azonao napetrany tsara mihitsy zany ko satria ireo nitolon'ny filazany tsara de ao am'ireo zany ny fahefana andehanan'lay filazany tsara sy ny agapanaha'le izy misy ery agapanahy mivoaka na aseho n'Andriamanitra am'ireo apôstôly reo de io zay natao hoe am'izay fotoana zany efa tsy lamoatsony zany apôstôly zany misy any nga mety manosy tena apôstôly anazy iny tsy problémako zany misy any fiangonana hoe apôstôlika de Jésus anazy iny fa tsy ny olona rehetra no afaka ity anankiray ity zany ty rafitra apôstôlika ty zany tsy azo anosorana tena tsy azo anosorana mihitsy tsy possible azonao raha te ahiditra any amin'ny farany ianao ka ny voalohany fifidianana fiantsona sy ny any amin'ny farany mbola mipetraka io fa ny anosy tenany amin'io tsy sa alao manao arazy atao mpandrina zany alao ohatra hoe faly aho afaka ny devoly fa za mitonatonana amin'io fa zary nazo an'io saika ankona tanteraka mihitsy tena be de be satria efa nahalala ihany satria 97 efa pasteur efa betsaka zany zavatra miditra eo fa rehefa tonga le antson'Andriamanitra hoe apôstôly ianao fa tena saika latsaka raha azoko tsara zany teninao apôstôly ohatra hoe amin'ny maha-pasteur aloha ny azo ianarana makany amin'ny université de mianatra de mivoaka pasteur ny olona fa le apôstôly hafa mihitsy ka répéteur ingana nianatra répéteur ngisy nianatra mpanarato trondro mpanarato izy fa le Jesosy mahalala ny momba zareo no nifidy izy no lehibe aminatin'le izy zany hoe ny apôstôly zany a dia sampana anankiray réservé ho an'i Jesosy manokana intouchable ny apôstôly
satria ny tompo no manao an'izy mety misy manitikitika ampeny hoe raha zany apôstôly zany satria fahenonany zany apôstôly de apôstôly petera ary paoly mety hoe mitovitovy tena hoe ohatrotry zany mihitsy hoe zany ny toejava misy am'izao fotoana izao amin'ny maha apôstôly anao za manao vesta fotsiny ho anay aloha zany zay mijery fa ny mpieno zany maheno hoe tena raha azo lazaina zany de zahay mahita anao raha ny fidianan'ny tompo anao satria ny tompo koa rehefa mifidy atao anatin'ny baiboly de tsisy tsisy mahasamihafa za mandeha scooter zareo mandeha ampondra taingina soavaly ny sambo zao mety hitovitovizana mandeha sambo le petera de za fa nisy fotoana mandeha sambo azonao fa ny zavatra napetraka ho tataniny apôstôly tamin'ny fotoanany de mipetraka ty amitsika ny ositra fana mahery menany apôstôly petera sy jona sy jakoba sy ny namany iny any no aty amitsika le sabata nomena azy iny any sabaty iny any nomena aty amitsika fa tsy hoe rehefa sabatista rehefa lasa apôstôly de potehako daolo na sabata na voalohambola na pasika na firavoravona raha misy apôstôly ka manapotika zay de sandoka izy avy any am'le devolo mpandrava sandoka azonao sandoka raha ohatra misy sabatista tsy tonga amin'ny apôstôly de ave aty fa tsy tonga tsisy apôstôly tsony ao fiangonana zany milazaiko raha folo taona zay tsisy ninona atao fa pastera fotsiny melata ao tsy tafakatra io ho amarinitsika mantsy valitsika le fantanina resana sy le fandrabirabina hoe nareo zany de apôstôlika de inona teteny rasina nozy an'zany apôstôlika zany azonao de oetitsika zany a fohifohy anazavanany hoe tena avy amin'andriamanitra ary sitrapon'andriamanitra le apôstôly ary ny fanekenan'io hoe le antson'andriamanitra de mitondra fahasoavana be mihitsy izay tsy tapesipeseny tsy voafahitsy ny fahaiza matsainy olombelona ny fisiny le izy satria garanti apetraka andriamanitra tany amin'ny voalohany tao am' jesosy sy garanti aty am' jesosy amin'ny fagany apôstôly tsy misy jesosy tsy izy apôstôly tsisy sabata sandoka apôstôly tsisy ina koa izy teo didy ny apôstôly fe de tsisy didy sy fiangonana tsisy apôstôly zavatrany aloha jereatsika izy anamafy zany tsika zao pastera matitoko fa ena ambiroapolo rehefa anao any fanasan'ny tompo farany jesosy zany hoe mialohany afatesany mialohan'ny pasika dia nanao fanasan'ny tompo miaraka tamin'ny mpianatra izy fa aketsika ary ny tenaandriamanitra matitoko fa enina ambiroapolo ka ny andininy fa enina ambiroapolo hatramin'ny fa sivy ambiroapolo vakio zay mahitavakiko amin'ny anaran'i jesosy ny teny fanasan'ny tompo pasika farany ty matitoko fa enina ambiroapolo andininy fa enina ambiroapolo ary raha mbola ninana izy de nandray ny nofo jesosy ka fanonony saotra izy de nakariny ka natolony ho an'ny mpianatra ary hoy izy raiso hanto ity ny tenako ary nandray ny kapoka izy ka noho ny efa nysaotra de natolony azy ka nataony hoe sotroanareo rehetra ity fa ity no rako de ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro ho famelakeloka ary lazaiko aminareo marina hatram'izao fa tsy mba hinana tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboka itony itsony aho mandra-piavo ny andro izay arahako misotro am'izay vaovao aty aminareo any amin'ny fanjakan'ny raiko eto zany a de jesosy mihitsy mametraka ny fisiny le apôstôly izay miara-mandray aminy eo ampandraisiny zany nambarany fa tsy hisotro nyty vokatry ny voaloboky ty itsony zany izy jesosy de tsy anao pasika intsony tsy andray ny fanasan'ny tompo intsony araky le le vokatry ny voaloboka ty atany azonao fa nanome toky izy fa hiaraka hisotro amin'ndray reo voalohany ny adresy any amin'ny fanjakandray ary tsindriny indre mandeha farany mafimafy hoe tsy nareo ihany fa misy vaovao avy aminareo mazava vakitsara iny vakina hoe izy evanjelista de efa fito ambiroapolo andiny fa fito ambiroapolo amin'ny anaran'i jesosy no makiko azy ary nandray ny kapoka izy ka noho nefa nisotra de natolony azy ka nataony hoe sotronareo rehetra ty fa ity ny rako de ny amin'ny fanekeny izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-kelo stop
ilay fanetrena de ho an'ny maro zany hoe tsy ho an'ny izy roambe folo lahy fotsiny le famelan-keloka fa ho an'ny maro azonao de reo maro reo zany hotoriana ny filazantsara de andray an'le famelan-keloka zay napetraka jesosy tam'ilay kapoka amin'ny fanekena vaovao sy ny apôstôly teo jesosy ny nametraka ny fahefana hoe zay misotro n'ity kapoka ty avy am'le maro de voavela ny elony de teo akaikin'izay de nytena izy zay avelanareo eloka de voavela eloka de toy zany le izy ary aminaran'i jesosy ary lazaiko aminareo fa atram'izao de tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboky nytony itsony aho mandra-piavo ny andro iarahako misotro izay vaovao adresy vaovao aminareo any fanjakany ray iny adresy vaovao zany hoe any an-danitra io ka tsy izy rombe folo lahy ihany no iaraka amin'ny amin'io ary tsy voaloboky ny tany tsony io fa zavatra efa dimension hafa tsy rombe folo lahy apôstôly fotsiny fa misy vaovao avy aminareo ao anatin'izay le maro azonao avy am'le maro izay mpianatrareo azonao satria izy rombe folo lany teo raika lama fa lasa jodasy famonjena zay nomena ny maro le kapokany raha fanekena ary ny apôstôly no mizery azy tozo ny tompo rehefa any amin'ny fanjakany raiko dia tsy any avao isotro ka misy vaovao misy apôstôly vaovao ono apôstôly eto am'ty loha apôstôly vaovao ty ianao aloha zao nefa hitanay fa possible ave no mety hoe izy koa vaovao ambadika any arina tsy fantatra misy ary de fm fois fm fois fa nisandoka be dehibe fa ndoko jeretsika ny marina hoe mbola misy génération apôstôlika mbola misy taranaka io apôstôly io avy am' jesosy any indrindra fa mizoandro farany zao ndao jeretsika ny etapy anakiray zay lazany jesosy apocalypsy vaketsika apocalypsy toko fa valo ambe folo apocalypsy toko fa valo ambe folo de ny andininy fa eo amin'ny roapolo eo nitoedrava ny vanim-potoana tenenan'ny faminaninany ty a de vanim-potoana amin'ny andro farany ny fisin'ny babilôna am'le raha fampianarana zay nomena atsika de mikasika an'le hoe aramagedona de amin'ny andro ny le papa fito mahavalo izay misy am'izao fotoana zao io amin'io zany ny ohatrany hoe rava babilôna de vakiny evangeliste ange toko fahavalo apocalypsy toko fahavalo ambe folo andininy fa vaketsika le hoe ny faefatra aloha ahitana azy andininy faefatra valo amin'ny anaran'i jesosy no magiko azy apocalypsy toko fahavalo ambe folo andininy faefatra ary nare feo ray aho koa avy tany an-danitra nanao hoe miala amin'ny arareo ry oloko mba tsy ombonanareo ho tamina ary mba tsisy azo anareo miloza manjo azy fa ny fahotany de efa miteka tamin'ny lanitra ary andriamanitra efa natsiaro ny ratsy nataony mamalia azy arak'izay nataony ka omeo azy indroeny tony nataony izy ny kapoka izay ny fenony de fenony indroeny ho azy torak'izay niderany tena sy ny velomany tamin'ny zava-mahafinahitry ny tena de omeo fanaintainana sy alahelo torak'izany koa izy satria izy anakapo mipetraka ho mpanjaka vavy aho fa tsy mpitondra tena ary tsy mba hita lahelo mihitsy aho koa no izany de ho tonga indray andro mihitsy izao lozanjo azy zao de ny fahafatesana ny fisaonana ary ny sary ary ho leviny afo izy fa mahery ny tompoandriamanitra zay ny tsara azy io zany jesosy io a jesosy milaza fa jehovah no mitsara azy an'ilay biby an'ilay babilôna ary didym-pitsarana le vakitsika le toko fa valo ambe folo amben'ny faharoa vakeo mafy evangeliste ary miantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe ravarava babilôna lehibe ka tonga fonenany demonisy ny firen'ny fanamaloto rehetra ary akaiky ny vorona rehetra akany ny vorona rehetra izay maloto sy ankalaina eo zany io babilôna io zany tsinona kory fa fiangonana am'izao fotoana zao manjaka manera-tany ary mpanjaka ny tany sy ny mpanakarena sy ny karazany olona rehetra ao aminy ary ny faminan'io de ho rava io atsika any amin'ny farimo rehetra afa rehefa tonga ny sinina anakiray famantarana anakiray le fito mahavalo satria tendrombohitra fito ndrepera ny tendrombohitraka fito loha fito na mpanjaka fito amin'ny toko fa fito ambe folo de
tapitra le fito de nisy anankiray mipotra misy anankiray ozy izy nipotra avy any fito mahavalo azy io rehefa io de ho any am'fandringanana zao zany zao ianatsika zao faratapiny le fijangajangana sy ny fahafilaretana amin'ny minoty zavamamenatra ny tenany dia ny homosexualité ny fiarahany la sy ny la zay amasinina ary izy a sady fiangonana no ino izy teo no sady fanjakana no fiangonana kasikety roa zany misy an'izay kitaty amitsika teo vaingasina teo prime ministre am'zareo mirafitra gouvernemental de le prime ministre nitatiny prime ministre fa le président le fito mavalo mijanona tany teo daholy mivavaka rehetra manomboka amin'ny atsona amin'ny anarana hoe azonao izany antoko-pivavana ka misy any anarany voalohany ny kohaka teo ka trany am'izay hoe zeta azonao afa-tsy ny efa ifoa ihany fa mifatsy teo tsy manasa atsika eny am'izany izy rehefa tonga zany le hoe ravarava babilona mitehaka amin'ny lanitra amin'ny fahotany de mifavetavetany ara-panahy sy mifavetavetany amin'ny maolona de ozy izy ny tenin'andriamanitra mitoko fahavalo ambe folo any ao amin'ny apokalypsy de mametraka tsara izy ny andin'ny faharoapolo repera anankiray amin'ny fandra amin'ny fotoana tehaka any amin'ny lanitra ny fahotany babilona de misy apôstôly vationga zay le olona zafady apokalypsy toko fahavalo ambe folo andin'ny faharoapolo amin'ny anaran'i jesosy mifalino izany ianareo mifalino izany zavatra manjoa azy zany ianao ry lanitra ary ianareo olona masina sy ianareo apôstôly ary ianareo mpaminany fa Andriamanitra efa nitsara azy ka namaly azy nony taminareo zay amin'ny andro atongavany fahafenon'le faminaniana hoe rava babilona voatsara babilona de ary amin'ny akilany kosa misy antso ataon'le anjeliny Jehova hoe ianareo olo-masina ianareo mpaminany nareo apôstôly de zao mifaly ianareo fa rava babilona tika zany amin'ny andro farany de amin'ny lafin'ny akavia ataony Jesosy hoe osy de babilona ny lehibeany fandrikan-dalàna ny fotom-pampianarany zany hoe fandrikan-dalàna lalàn'Andriamanitra zay rehetra mivavaka na pasteur io na iziny io na inony ka fandikan-dalàna an'Andriamanitra ny fotom-pampianarana de babilona io babilona ho ravy io na manao hoe Jesosy na manao hoe tiako anao mpampiana Jesosy eo na mpianatra ny fanahy masina ka mandika ny didin'ny tompo ary atao fotom-pampianarana ravarava babilona koralina ray ihany reo koralina ray reo reparepa ray reo ka le appel anankiray le fanorena anankiray napetraky ny tompo ny faharoapolo de falino izay zavatra zany anjo azy ianareo lanitra voalohany any an-danitra manaraka sy ianareo olona masina faharoa fatelo zao ianareo apôstôly fatelo faefatra ary ianareo mpaminany zay rafitra mpiangonana io rafitra apôstôly no mitondra mpaminany aho olona masina zay mitandrina didin'Andriamanitra sy finoany faliana raha fa rava babilona ny andrasana zao zany de ny zavatra miseho ny sinina anankiray lehibe indrindra alohan'ny farany de fisin'ny rafitra apôstôlika hitamaso sady ianina amin'ny ara-panahy amin'ny vady ampakarina ka io indrindra hiakatra hitsainany tompo eny amin'rao lanitra io indrindra ray aman-dreny apôstôly zany no misy fanontaniana manitikitika ny saina eto zany hoe raha le filazantsara ny Matthieu toko fahenina amby roapolo andin'ny fahenina amby roapolo ka hatrany efa sivy amby roapolo de niteny Jesosy ary pasika eo andro am'izao fotoana nefa ny olona manao pasika fa tsy araky ny fahamarina tsy araky le ara-baiboly misy ihany koa ny olona mivavaka amin'ny andro sabotsy na hoe sabatista ny filazantsika azy tsy mety hanao pasika sady tsy misy apôstôly keo eo aminy raha jerevana nefa Jesosy de nilaza hoe tsy sotro ny vokatry ny voaloboka itsony mandra-pahatonga n'izy vaovao any fanjakany ray ianao teo amin'ny apôstôly ianao tena miatraka tsara zany fa tafiditra ary feno ny fepetra maha-apôstôly ianao fa ny tena mipetraka zany de zao hoe ny asa tsy vitan'ny apôstôly 12 lavy
le apôstôly vaovao ianao tafiditra ao anatin'izay zany inareo zany a apôstôly nosoran'ny tompo a tafiditra ao anatin'le mamita ny asa zay tsy vitan'le apôstôly teo aloha satria azo lazaina hoe fotoana voafetra ihany nandehanan'ireo apôstôly 12 nareo a nitory ny filazantsara ary tam'izany vanim-potoana zany a mbola tsy tena nazava ny famoakevitry ny soratra masina makasika fotsiny ohatra hoe fito mahavalo makasika fotsiny hoe karazana soratra masina hoe zava-miafiny amin'ny babilôna tsy mbola nitoriany zareo mazava nambarany fotsiny arak'izay fanindriny fanamasina jesosy ingeny teny tamin'ny apôstôly hoe petera mbola betsaka ny zavatra tsy zakanao fa angataka amin'ny ray aho ary izy aniraka amin'ny fanamasina ary io fanamasina io nilaza aminao dia fantany petra inona le nilazainy fanamasina tamin'ny petera azonao maty petera rehefa avy eo iza ny dimbyn'ny petera le milaza fa dimbyn'ny petera ve de mitondra n'le zavatra tsy zakany izy te izy petera valiny eny fa amilafiny ratsy milafindratsy le hoe manao sary zavatra voasikotra babilôna lazainy an'le nanandra tena dibon'ny petera fa sandoko a de le zavatra ho ataony nolazainy amin'ny apokalipsy io andika didy sy lalàny nareo anao an'izao nareo anao an'izao nareo hamono anareo anovany tandroka kely anareo azonao fa nisy kosa le tsy voalaza tamin'ny petera fa apetrany aty amin'le dimbon'ny petera ilay lafiny tsara le tena izy azonao le apôstôly tena izy de lazainy ao le fampianarana zay tsy vita tany amin'ny petera ohatra hoe ny voalohambolana ohatra hoa efa nanao iandro petera azonao fa tsy voasohatra anaty baiboly fa le hoe tokony anao hatramin'ny farany taty amitsika vo tonga fa misy olona nomeny jesosy an'io fa tsy nino misy fiangonana nomeny jesosy an'io zay ozy ngeny tompo rahalahy evangelista nitady olona ozy izy ampitondrana an'ity lay tsy zaka amin'ny petera tamin'ny fotoanany azonao de niexploiten'le fahavalon'ny petera le hoe babilôna de nitady olona izy azaka n'lay saika ho lazaina amin'ny petera fa mbola tsy nilazaina tamin'iny fa mbola tsy zaka amin'ny petera de tsy nahita olona azaka n'izay ny tompo tamin'ny fotoanany ratsy anankiray de izy antanina ho anao zay mena zao hoe antanio izy hoe iza le izy azonao da takataka an'ireo olona reo zany petera tsy mpanarato de jereo nge côté amin'ny petera rehefa avy nanarato izy de hitondrano cadeau jesosy ty cadeau jesosy le zavy-vokatra vitany de mahay makafoany jesosy petera de antanio le olona hoe iza ny nazaka n'le saika tsy zaka amin'ny petera le fahamarinana mazava ho azy fa le hoe mifalianareo ry apôstôly sy ny mpaminany izy reo le ary amin'ny fanjakan'andriamanitra hiakatra zany izy reo raha betsaka reo de za ny kely indrindra azonao raha betsaka ho amin'ny voafidy apôstôly amenina sy aleloia de za ny farany kely indrindra azonao tena faran'zay tena hoe mpamafatrano e zay ny tena izy hoe tena irakiraka fa asa aloha zy any ambadika any za tsy mahafantatra hoe misy ve any Comore za tsy mahafantatra hoe misy any Cameroun za tsy mahafantatra hoe misy any États-Unis a fa za fantako hoe eto ny entako fa maivany zany ozy azonao de etiko le izy de ohatran'izay fa antson'andriamanitra vao tafiditra apôstôly antson'andriamanitra nisy zao ohatra hoe ny apôstôly 12 de natson'andriamanitra de apôstôly ndray niantso fitolahy samy mahery reo samy mamoaka devoly samy manao miracle na petera na le fitolahy ohatra hoe Philippe azonao ohatra hoe Stéphane reny le fitolahy reny samy mahery fa reo mpanao miracle Philippe sy Stéphane sy namandreo tsy apôstôly reo fa mpiara-miasa amin'ny apôstôly fa mampianatra tahaka ny apôstôly sy mamoaka devoly sy manao miracle tahaka ny apôstôly fa tsy apôstôly reo fa olona diakona azonao mpitandriny ndreo fa samy hafa reo anatren'andriamanitra na de ray aza ny rano sotrony na de ray ara ny toriteniny de am'izao fotoana zao a misy apôstôly za sao mamoaka devoly teny amin'ny teny tsy fantatra raha lalolona koa manao an'izany evangelista koa manao an'izany misy mpampianatra ato amitsika manao an'izany miakatra ambony pilipitra de eo koa le mpampianatra ohatrany hoe mitovy ihany le ny fidiny samy hafa
izy jesosy le nifidy hoe ty ataoko an'izao ty ataoko an'izao fa baiboly ray ihany nentinay azonao fahavalo ray ihany ny kampanana lisaka mihitsy ny devoly raha voafanena am'ireo lisaka hoe mandositra oakoakoakoako famay ah zany hoe le fahavononana ny fahafenony lay ampakarana lafiny ray fahafenony mababilôna amy babilôna lafiny ray samy manonona ny anaran'i jesosy reo azonao fa ity apôstôly ty zany sy mpaminany voalaza tao amin'ny apocalypse 18:20 io sisany andrasana ary efa tonga io de mbola misy point anankiray andrasana koa raha voafeno point anankiray io de tonga ny farany na hoe efa hiakatra ny dika zay indrindra apôstôly am'le miresaka am'le fara moanao sady efa nataonao foana fampianarana ny armagedona teo alohaloha teo moa zany nisy mifito mavalo armagedona ono apôstôly am'izao andro mafa efa taona na apôstôly am'izao misy fampianarana vaovao ve andrasana sa misy fampianarana vaovao efa mitsiditsidika ao ambadimbadika ao efa hoetoentin'ny apôstôly satria ny apôstôly malaza am'izay hoe mitondra zava-baovao zay ary samy mba makamaka amin'ny apôstôly daholo ny atsimo sy avaratra rehetrarehetra maka piesy kely misy piesy de resance zay ilaina de miheno kely de hoentina any ambadika any ka ozy hoe mety miandry an'izay mantsy zao ny olona rehetra hoe iteniny apôstôly isy zava-baovao indray tonga androany indrindra tompoko aosa makapiesy zany loha zay aloha de marina zay laha mantsy solisasy marina zay a satria raha ny zavatra hita ngeny amin'ny fiarahamony iny de zao hoe mitodika makaty amin'ny fm fois daholo zany zao ny mpitoro filazantsara natao hoe miditra any anaty braoana olona manam-pahefana aza tsy afeniny zany fa zava-misy de enao ny hoe fito am'zato teboka efatra misy fijorona vavolombelona fampianarana soratra masina atrany anatin'ireny elakelatrano atrany amin'ny fiara fitaterana makaty amitsika le olona ntsika slara eo zany zao no mampametraka fanontaniana hoe mety avonjiny olona ve raha ohatra izy a manaiky sy miny fotsiny hoe apôstôly benjamina tena apôstôlyn jesosy ary nda de efa fa tena mitoro famarina fa mijanona fotsiny ihany izy na hoe manao ihany izy fa manao hafa any kio izy a fa aty amitsika izy ny makasopapa kely arak'izay teny evanjelista teo problema zareo de zao e ohatrany problema tamin'ny saoly sy davida azonao saoly mahafena ny endrika mpanjaka fa davida tsy mahafena sy nafena azonao fa davida kosa nafeno ny ositra fa na de fa voary saoly de mbola misy nieritreritran'ny saoly ihany mpanjaka aika izy zay mba makany amin'ny mpiantso avelo elaela zany vao resy lahatra tamin'ny davida ary zareo rehefa nitondra vokatry davida zay vo hoe saoly nafaty arivorivo davida nafaty alinalina alinalina teo zareo vo resy satria davida tsy manana profile o mpanjaka fa jehova tompony maro ny fidy azy nanome an'le ositra mpanjaka ka ny sakotra indrindra teo amin'ny israely ny nailiny de zay ny olona vao tatiorina kely ny olona vao nandresy vo resy lahatra tamin'ny davida hoe mahafeny io azonao fa mbola anao zan'ireo mifidy ny saoly ndray tary nanao an'izao ty azo to zany amin'ny maha olona fa andriamanitra nametraka mpanjaka ma izy ma jesosy ma jehovah ny jehovah de davida ny tenin'andriamanitra milaza hoe tsisy zava-baovao fa ny taloha ihany ny verina paoly koa nge nana problème zany paoly zany hoe tsy mahafeno an'le hoe apôstôly satria exa farisiao izy exa mpampianatra sinedriona any amin'ny sinedriona izy tsy feno mihitsy lay apôstôly fa le antso napetrak'andriamanitra taminy no nahery tao aminy ka nataony taimboraka zay zavatra rehetra itenenina ratsy azy fa resy lahitra ihany taty oarina hatram'izao reny be deabe mbola tsy resy lahitra hoe paoly ny apôstôly azonao hoe nanenjika fivavahany nanenjika fivavahany izy ohatran'izao hoe tany kanibale iny azonao mpanao ralia iny azonao mpanao an'izao mpanao an'izao marina mihitsy zany apôstôly satria eny ampitolina eny zahay iny nge fatako e fa apôstôly ve tsy ho fantatrao azonao misy an'izany mantsy lefa natsatsona ny davida ve azonao mpiandrondra iny e zavatra fantatro ny dadany iny jese ny dadany jese ve azonao de fantatra tsisy dika ny teny iny fa zany na voan'ny paoly saika tsy lasa mihitsy izy satria tsy nino azy mihitsy satria tsy feno ny paoly profile fianarana romby folo koa iao dia an'ny apôstôly romby folo zanak'ondry oka ireo zany a le any any Jerusalema vavao
d'office le 144 000 ao amin'ny apokalypsa toko fa 17 are toko fa fito ka ny zanaky jakoba fotsiny ny d'office ao 144 000 ary reo tsy vonjena amin'ny fanekena taloha ka hoe osla no anaova mifanaritra fa vonjena amin'ny fanekena vaovao takandry Paoly Paoly moa avy amin'ny Benjamina Paoly avy amin'ny taranaky Benjamina petera fanekena vaovao daholy de reo 144 000 amin'isa tokotokony-dreo a no voavonjy amin'ny jiosy raha ny baiboly ny vakina de vakina indray zany le hoe atateraka an'ireo vaovao aminareo hoe tsy sotro ty vokatry ty tsony avy manam-potoana zay vaovao aminareo apokalypsa reny Matthieu 26 sy lay hoe mifalinareo ry apôstôly sy mpaminany ty ndray zany zao ny apokalypsa 21:4 manamafy ny avy amin'ny apôstôly izay miparitaka eran'izao tontolo zao 21:14 apokalypsy toko fa 1:24 amin'ny anaran'i Jesosy manambara hoe ary nymanda ny tanàna de misy fanorenana 12 ary misy anarana 12 koa ao de ny anaran'ny apôstôly 12 ny zanak'ondry io zany anko zany a de ny anaran'ny apôstôly 12 le ny lazainy Jesosy le première promotion tamin'ny apôstôly de izy 12 mirahalahy miampy anakiray a satria soloana le anakiray azonao hoe Matiasy angamba le anakiray izy solona ny Jodasy de ny afa firenena rehetra zay mpanara zay nandray ny famonjena tamin'ny alalan'i Jesosy tompo finoany sy fankatoavany didy hiditra amin'io tonga zany ny avy aty a Madagasikara tsy maintsy apôstôly no mitondra an'le fiangonana satria zay ny rafitra aty ambony tany apôstôly sy mpaminany de rafitra apôstôlika hitatsika anatin'ny baiboly manomboka ny asan'ny apôstôly makaty Efesianina Koritianina de apôstôly mitondra eo de jereo fa misy anjely eo le vavady le anjely io zany tanao le amin'ny andininy fa am'le hoe andininy fa 12 hoe manana manda lehibe sady avo sy vavady 12 ary eo amin'ny vavady de misy anjely 12 eo zany nidirany olona rehetra eo ohatra Madagasikara ry amin'ny vavady atsimo e satria avy any atsimo zareo de le anjely io no mahafantatra hoe apôstôly io lio le mpitarika andreo mazava ny anjely eo zany no mampiditra na mamoaka raha tonga eto hoe avy aizy nareo de avy any a Madagasikara avy any atsimo ny Afrika zay atsinana ny Afrika somary atsimo kely miteny gasy zay tompoko de tsy mila tsy présenteny eo hoe izy ny apôstôly na izy ny mpaminany fa ny anjely no mahafantatra hoe midira ny fanjakana azonao satria sady ao ny hafa firenena rehetra ao ny 144 000 promotion faharoa 144 000 promotion voalohany efa niakatra fa ty promotion faharoa ary exclusivité avy amin'ny Jakoba ny anjely koa mahalala hoe ty le apôstôly andrasana any amin'ny Matthieu any hoe apôstôly vaovao mafantatra izy ary mafantatra ny avy any amin'ny Israely koa izy olo sa misy gasy miteny za jiosy de milahatra hoe mandrosany taranaky Juda aoriana zay robena de ozy izy le anjely ary ohatra misy any tsara robeny ty zany a azonao de nateny fa ahoana maharobena anao satria de ozy izy le ozy le olona ka satria hitanao dadafaranay matsy a nanambady a de le vadiny dadafaranay a kozinina natondra fozany Saoly dadapianay arona ka le anjely mahalala tsara ny avasely alosika fa tsisy taktaktika tsisy taktika ampasy any azonao zay eo eritrereto am'zany ny olona gasy pire tokony any amin'ny apôstôly nefa makany amin'ny jiosy raha zao ohatrany hoe indonesiana l'olona martial ohatrany hindou azonao de satria ve ohatry ny hindou sy malaisiana nareo de hoe zay malaisiana satria mitovitoy aminay ny razabeany dadafara vinatota fotsany bebe efa karapanondro gasy be zao anao moramora kokoa amin'ny gasy zany makaty amin'ny apôstôly no miady hevitra hiady larana ry amin'ny jiosy 144 000 le niakatra 144 000 netiny Jesosy ke mbola jiosy koa zany misy 288 000 avy amin'io rasy io any
le falasa Mazava. premier promotion sy ny deuxième C'est le promotion deuxième le deuxième promotion. promotion izao ny andrasana satria le premier le ny apôstôly amin'ny andro fampiakarana efa eo le vaovao efa feno le vaovao fa ny ikarana hoe ovina iny tsy fantatry ny apôstôly efa feno ny izy mozy teo ny zanak'israely 144 000 efa feno fito mahavalo efa feno ny fepetra rehetra andravana ny lanitra sy ny tany raha ekôlôzika ny resahany feno daholo zany ny zavatra rehetrarehetra azonao de andriamanitra sisa ny mahafantatra hoe ahoana sy ahoana virjine daly efa efa mipetraka be virjine indra efa mipetraka fa mizam-pasoavana tsy foana amin'ny andro ision'ny jesosy kristy fa ampiogona sady tsy ananana ohatsiny kortiana voalohany toko voalohany diny fito valo sivy azonao de ohatran'zay tsika zany zao ka zany miantso amin'ny malagasy mpitoroteny mpieny toroteny na izy izy na izy tsy any amin'le jiosy ny solution tena misy jiosy vonjena tena misy fa jiosy pure 100% zanaky jakoba efa lasa ny 144 000 promotion voalohany promotion faharoa sisa ny ty andrasany ty ahoana ny atongavany zany possible ve possible zay voasoratra de eny sy aminy de ny ety amitsika efa feno fepetra hoe io ny apôstôly sy mimpaminany sy fanomezam-pahasoavana sy ny fampianarana sy ny fampianarana fa tsy titre fotsiny fa fampianarana ny tena mampiogona azy hoe miogona amin'ny fanorenan'ny apôstôly sy mimpaminany fitiniko feno fepetra am'izao faharoapolo taona zao ny amin'ny akarana na ty amitsika na any am'jiosy ataotsika feno le izy aty amitsika satria aty amitsika ny any am'jiosy inotsika fa andriamanitra ny miasa any afeno n'le 144 000 isanisany amin'izy 12 mirala feno fepetra amin'ny bibidi babilôna fito mahavalo azy feno fepetra ny amin'ny tontolo iainana feno fepetra horavana ny amin'ny fitondrantenany olona amin'ny ankapobeny afy jesosy tompo marana ta zany hoe raha teo amin'le tanàna masina zany ny olona anankiray zay maheno an'izao fito am'za teboka efatra zao de fa ny apôstôly any manam-pahefana ahafahan'ny olona miditra eo amin'ny vavahady 12 ka hoy isika jesosy hoe maro izy izy ny eo de voavela eloko azonao de izy tonga eo nke de ohatra hoe za zao no miservira azy batisa za miservira azy fanasany tompo de voavela eloko izy antika zany tahaka ny nanangonany jesosy ny asan'ny apôstôly 12 voalohany zay vokatra voalohany miasany le apôstôly vokatra faharoa farany ao anatin'le toroteny mahavoavela eloka an'le olona de le fahefany le apôstôly ny teny rehefa vita batisa izy hoe voavela ny eloka ao anaka raiso ny tena ny tompo azonao feno ny fepetra raha tsisy apôstôly teto madagasikara ataotsika eto Antananarivo de mbola samy fampitady fa raha vao misy apôstôly ajanony ny ady fa tsisy hevitra tsony ny fanazavanao apôstôly ohatrany efa eo apotitry ny hazo zany ny famaky satria raha mifepetra eto Madagasikara zany efa feno 144 000 zany hoe ny apôstôly tsy betsaka ny vahoaka eto malagasy fotsiny tsy mety vitsy am'le vahoaka betaka andrano fasidramasina ohatrany hoe vitsy le 144 000 jiosy vitsy raha ho anjiosy ka ohatrany efa mby efa atombotra kely zany ny fiafarany fahatanterahany tenin'Andriamanitra amin'ny apokalipsy ny fahatanterahany ka ono apôstôly inona sinona zany mety hoe antso atonga ny olona hoe de tena mafiatoko ohatry ny ahoana mafiatoko eny tompoko hoe eno zany apôstôly ny tompo eno ovinao vao tonga ny ankonga ovinao vao ny Venezuela ovinao rehefa tsy raharanao zany zany ny avery anao hoe ovinao vao any Venezuela tsy avonjy anao zany ary tsy hanovaninninona mi sitrapon'Andriamanitra fa raha teo vonjeny ianao aza mijery fa mijery any jesosy fa raha za mety tsy ho tonga any Venezuela azonareo nareo zany ny apôstôly gasy za raha misy an'zany azonao za raha misy an'zany tsisy tao mitady anareo ko misy ao vao hoe za rery mihetsiketra azonao ary fiheverako azy aloha zany tsy maintsy sabatista teny amin'ny teny tsy fantatra tsy maintsy sabatista miteny amin'ny teny tsy fantatra raha zay ny critère tamin'ny apôstôly de zay ny taty amin'ny rahalahy Benjamina de zay koa ny amin'ny hoavy nefa ny amin'ny sabatista mpiteny raha tsy mifanamasina izy menakavy azonao izy alaon'ireo mihinana foza
toy zay teny miteny tsy fantatra madiodio kokoa ny sobakaka am'ireo toy zay miteny miteny tsy fantatra entin'ny fanamasina masimasina kokoa mibitro hoanina toy zay miteny miteny tsy fantatra tomboka se mifanamasina lalina be le fampianarana ray aman-dreny apôstôly azo lazany hoe tena efa tafiditra lalitsika ny am'izay famakevitry ny soratra masina zay ry zay fitondrana ho azy zay misy aza zany fiangonana araky ny fanazavana teo zany hoe efa fieny ny fepetra na amin'ny andrikanana ny babilôna na ny amin'ny fiangonana ny fampiakarana ny fiangonana fampakaram-badiny zanak'ondry de misy aza zany araky le resakytsika teo hijaby train asiny soratra ohatra eo amin'ny fiangonany hoe dimbon'ny apôstôly de mety hoe mitandrina ny sabata ihany izy ianao nefa tena nazava hoe ny fampianarana ny tena maha-apôstôly ny apôstôly fampianarana manahoana sy ny famantarana manahoana re no alalan'ny mpiaino atsika hoe zany ny tena fampianarana apôstôlika ary zany ny nositra apôstôlika azo azavaina ave makasikasika an'izay ny fotom-pampianarana de miainga avy amin'ny fatanterany jesosy hoe tsy maintsy tanteraka ny nampilazana tao amin'ny lalàna sy ny salamo sy mpaminany azonao filazantsara tsy maintsy tanteraka reo amin'ny fomba hoana ny anaovana andreo ho tanteraka nany hoe ho tanteraka izay mpitory zay mianatra de amin'ny fitaria amin'ny fanamasina de sedraina am'ireo izy tanteraka aminareo ve ny lalàna satria ozy jesosy hoe jesosy ny lalana sy fahamarina fiainana ao anatin'le lalana zany le lalàna jerena le izy raha voatsao le lalàna de andeana mandeha azonao tanteraka aminareo ve mpaminany de hoe mpaminany tanteraka ahoana le mpaminany de hitanao am'zany le izy fa mety zavatra isany moa tsy aminany hoe ho avy eo an'io raha rivo lasa vadika politika lefa aminan'ila reo vadika politika lefa aminan'ila ao rehefa aveo tsy ady efa nahazo ositra ny lohanafo azonao ka misy ny fakaorana de misy ny fakafo ositra de ohatran'izay tsy maintsy jerena le izy de ao anatin'ny fampianarana mantariny hoe babilôna zany bibidy zany fampianarana zany apôstôlika zany fampianarana zany zavatra satria le olona nye tsy mila n'le fanomezam-pahasoavany donc evakena ny koritiana voalohany tokana de mijanontsika fa arabaina aloha ny any frantsa sy any fakitra fa mamaly ry zareo hoe reçu 5 sur 5 izy 5 sur 5 ny famonjena ny tena lehibe ao anatin'zao koritiana voalohany vakeny evangeliste koritiana voalohany toko voalohany rehefa hitanao zay toko voalohany zay ahitatsika azy mindininy fa fito ka hatramin'ny fahasivy koritiana voalohany toko voalohany andininy fafito ka hatramin'ny fasivy amin'ny anaran'i jesosy ka de tsy latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo miandro amin'ny fisehoan'i jesosy kristy tompontsika izay ampiorina anareo hatramin'ny farana ka de tsy anatsiny ianareo amin'ny andron'i jesosy kristy tompontsika mahatoky andriamanitra zay nahatonga amin'ny fiantsoana anareo hanana anareo firaisana amin'ny zanany de jesosy kristy tompontsika eto zany tsika aloolona de apetraka tsara fa ny fanahy masina no mametraka n'le izy hoe ity teny vakitsika ny fafito ty de milaza fa mitoetra amin'ny fiangonana amin'ny olona masina ny fanomezam-pahasoavana ary ny reperan'le izy ty mandra-pitonga ny fisehoan'ny jesosy kristy le fisehoan'ny jesosy kristy nefa conditionnen'le hoe reto ny apôstôly fanorenana reto ny zanak'israely 144 000 lefa feno dikan'zany feno koa ny fanomezam-pahasoavana ato amin'ny fm fois jony fjts 7 ary inona ny zavatra etiny de ozy izy amin'ny andininy fahavalo hoe izay ampiorina anareo koa io fanomezam-pahasoavana io zany ny maha-apôstôly fanomezam-pahasoavana ny mahamoaka demonia fanomezam-pahasoavana miteny amin'ny teny tsy fantatra ka ny fisin'ireo de voalaza amin'ny baiboly andiny fahavalo fa mampiorina faharoa tsy ananatsiny alleloia azonao de jiro tsara ngizy mampiorina hatramin'ny farany hatramin'ny farany tika zany misy apôstôly hatramin'ny farany misy mpaminany hatramin'ny farany misy tenateny tsy fantatra hatramin'ny farany misy fanasitrana hatramin'ny farany raha ery anilany kosa de hoe iamitran'ny finoana ny olona amin'ny andro farany de tsika zany tsy any amin'ilay fanamamitaka tsy any amin'le finoana miamitra fa any amin'le finoana mampiorina ary mbola misy azy hoe fampianarany demonia any am'zareo any am'zareo tsika tio zany andiny fahasivy izay andiny favalo ampiorina anareo koa hatramin'ny farany ka dia tsy anatsiny ianareo amin'ny androny jesosy kristy tompontsika raha mitady ianao zany hoe aizy ty ananiko ny ty tsiniko ty izy mitondra ny tsony azonao dia mibeba de mandehanao am' jesosy aoka ho raisinao fanomezana
de fanama fa io no mahatonga atsika tsy ananantsika tsiny satria voalaza teo anatintsika aloha hoe jeo ngely andiny favalo andininy fa enina araky ny orenan'ny filazana ny kristy teo aminareo ino ny fampianarana vakio ndray mandenga evangelista le sisy araky ny orenan'ny filazana ny kristy ny filazana teo aminareo faminanina sy ny didy milazana reny didy reny ozy milazana reny filazantsara reny milazana reny fanomezam-pahasoavany reny ka raha reny ny tsipahanao zany a mitady afo be afainganina ny fantolo fa eto zany de voalaza tsara andin'ny falsivy mahatoky andriamanitra izay natonga ny fiantsona anareo hanananareo firaisana amin'ny zanany de jesosy tompo mazava sy mazava zay zavatra zay ny ato amin'ny afefa zay fiseho ara-panahy zay fahasoavany zay ao anatin'ny sabata miseho manifeste mahery io tsika mivolombolona ary miseho koa io na larby na lakamisy na zoma na sabata na matory na matsiavo azonao zany zay ny mahafefa ka feno io dikan'zany pré zany jesosy mandra-piavina ka zay tsy ananatsiny avy amin'ny firenena rehetra de maty amin'ny rafitra apostolika zay tsy manatsiny any amin'ny jiosy de rafitra jakoba de ny zanany am'izao ary kristianina reo fa tsy hoe judaisme kristianina reo teny amin'ny teny tsy fantatry reo ny jiosy angeny teny amin'ny teny tsy fantatra voalohany ny jiosy nanao mirakla voalohany jiosy daholo reo de zay zanak'ireo apôstôly io araky ny rahany no 144 000 feno fa izy zany jehova mahalala fa raha ny aty feno ny fanambarany jesosy sy ny fanomezam-pahasoavana sy ny rafitra sy ny toepana feno an'andriamanitra izy satria motonga atao anao gâteau anao jesosy hoe itory ihany azy jesosy zay ma tsy le nidongy hoe za tsy tory raha tsisy radio fa retrakaka ka ao teknika zay reo tsisy sakafo tsetsitsitsaritra tam'izany tsy fantatra izy tina fandrifin-javatra ray aman-dreny apôstôly fa jerijery alboma teo ny zanako maly de hitany teo zany le sariko natao batisa de no moa nanao batisa tamin'ny taona ray sy roa arivo a fito amby roapolo ny volana jolay a ray sy roa arivo andiany iny izy zay tsy taditiko zay andiany zay tam'izany ka mbola tsy tena nisy andiany fa nirany fanevana de fangiana jorory faneva antsoavy faharoa antsoavy lehibe faharoa zany hoe ny antsoavy lehibe voalohany a batisa 5 avril izay 2001 de ny antsoavy lehibe faharoa antsoavo zany zay tadidiko mihitsy zany de nijerijerevan'le kizy teo le sary de tam'ty izy ny zanako ikako mbola tena maintsy volo tsara tam'zany jeren'le sarinao teo zany hoe tena efa lavitra zany le azakazaka anale ary nyresanao teo hoe nanomboka teo am'le nandraisanao an'ilay ositra apôstôly vao tena hita hoe lanjan'le hoe tena ho any an-danitra tsy hoe tany amin'ny pasteur tamin'ny anao mbola pasteur tsy hoe tsy ho any an-danitra fiangonana tonga tamin'iny jesosy tonga tamin'iny de voavontsy ny fiangonana fa napetraka ao mihitsy zany hoe le ositra apôstôly na hoe le rafitra apôstôly de le mivakitsika teo tsy latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana satria ny apôstôly de fanomezam-pahasoavana avy amin' jesosy de teo zany ny tena matateraka l'izy hoe tena feno ao aminao zany le ositra apôstôly tiako atongavana amin'ny fanontaniana hoe raha misy olona zany zao hatram'izay izy nanohatra anao hatram'izay izy tsy nanaiky mety ho mpitondra fivavahany io mety olona mpanan-karena io zao izy nefa noho ny famakevitra sy ny fampianarana soratra masiny zao mahita atsika izy zao resy lahatra izy inona ny zavatra tokony ataony manoatra ny saoly izy manoatra ny saoly sy paoly nandehanany ny mpitondra fiadina isany anarany mpitondra fiadina ny nandehanany saoly le tany damaskosy ananiasy iny ananiasy mandehanany be deabe nge ny mpianatry ny apôstôly ao brikaville so misy ndehanao brikaville enao mpiasany enao mpiara-miasa amin'ny apôstôly ya za bebaka za paster za révérend na makaty azo nitsakatsaka makany am'le magamily aloha makany am'le magamily le fanetretena ngera enjana nira laha le fanetretena raha vao tsy le hoe tena za ve efa zao vitanao nge le asy tsy zay nge problème molevina ihany reny fa za miantso azy hoe jereo le fanorenany ao am'le fanorenana le izy fa ongazatsika amy tapany arivo eo ilay le fampianarana anankiray koa izay amantarana ny marina sy ny tsy marina fandolo tsika aloha sotro sany kely sady no anako no